Lalana zany ny constitution antsika milaza fa ny haute cour de justice no afana mitsara azy raha mbola perinasa izy dia ny mise en accusation izay ho tapahan'ny assemblée nationale dia mampitsahatra anazy amin'ny asa na mampisy d'échéance. Izy moa zany efa nitsahatra tamin'ny asa satria efa nanao abandon de poste fana izany ara dia tsy maintsy misy any mise en accusation. Zany mise en accusation zany raha ohatra ka ohatra ny eny amin'ny tribunal tsotra dia mitovy amin'ny hoe saisine du parquet, zany hoe le mise en accusation saisine de la haute cour de justice ka iny no afahana misaisira ny procureur général ny haute cour de justice hanokatra amin'izay ny poursuite judiciaire. Vao niresahako tamin'ny président de l'Assemblée nationale teo hoe efa tafiditra anatin'ny ordre du jour nareo ve io fitoriana any Andry Rajoelina ahafahana manao mise en accusation io dia eno izy mivaliny ary dia niandry isika satria nangatanay mba ho atao mialoha mihitsy le izy fa tsy sanatria any faran'ny session. Raha tsy tanteraka le mise en accusation tsy azo enjehana izy zany. Raha tsy tanteraka le mise en accusation dia misy fomba hafa indray jerevantsika anazy satria izy dia olona tsy mana nationalité malagasy no ny sandoka ho filoham-pirenena malagasy dia mety izay koa no afana mitondra anazy. Kasika ny député Naivo Raholdina ohatrany hoe mbola tsisy taratasy fampahafantarana tonga teny resaka administrativa fotsiny no natonga ny filohan'ny antemeram-pirenena tsy navoarain'le taratasy satria vao tonga izy ny andro weekend dia tsy hitany hoe efa tao ambirao tao le izy fa izahay tsy manazahatra tsara-dalàna zany tsy maintsy misy ny demande na main levée izay vao afaka manesika député izahay misy zany. Ny vaovao moa zany dia tsy lany fa dia misy foana isan'andro ny vaovao. Miarahaba antsika rehetra indray amin'ity andro anio alatsinainy ity. Tsy lany ny vaovao fa dia samy mihaino eto indray tsika sady mipartage. Mikasika ny samborana ny Raholdina. Zay ny zavatra resantsika eto maromaro izy ato dia zahantsika atao fohifohy ihany. Samborina zany moa Raholdina rehefa tonga avy any ivelany izy nitsabo tena tany dia tonga atao Madagasikara dia nisamborina. Dia rehefa nisamborina izy dia niteny ny filohan'ny antenimieram-pirenena hoe mbola tsy afaka ny manala ny immunité-ny izy satria mbola tsy tonga any amin'izareo tsy nandefa tany amin'izareo ny fitsarana. Dia moa ve alohan'ny samborana ny olona anankiray manana immunité tonga dia samborina ve le olona voasorina zay sa asorina zay aloha mba ahafahana misambotra azy? Zay zany ny zavatra tsy haiko, tenenareo amin'ny commentaire eo. Mbola tsy tonga any amin'ny assemblée hono mba ahafahana manala ny immunité-ny. Samborina zany ho le olona aretena zay voasorina ny immunité-ny. Zay tsy haiko zay zavatra zay. Amiko dia nisy zavatra tsy nikaola tao ny ministra fitsarana sy ny ao amin'ny assemblée nationale. Efa manaonao fahatany zany zareo ao. Teo zany vao tonga saina ny président ny assemblée nationale hoe raha misy tokony ho samborina kay ireo manodidina anazy ireo. Maninona moa zany raha ohatra ka hisambotra ny olony orange ihany ianao? Ny fahafantarany Raholdina zany dia menasinasy manaboaka basy iny dia comédien. Ny komika na dia be vava. Fa za mbola tsy nahita hoe affaire nataon'ny Raholdina tena hoe grave nanodikodim-bola be. Afaka teneninareo moa zany raha misy, raha ohatra ka teneninareo amin'ny commentaire raha nisy zany zavatra zany. Maninona zany Tinka Roberto tsy samborina? Olony orange koa ne izy. Fa dia filoha sy teny zao mifandray tanana aminazy. Sa ve cause samby atsimo? Cause. Tsy raha ve dia tsy samborina izy? Zay nataoko hoe tonga saina tampoka izy fa raha tokony samborina zao Tinka iny. Samby nanao fahotana mahafaty tao daholo. Raha par rapport ny Raholdina. Nefa dia io président sy teny fandray tanana amin'ny Tinka Roberto io. Tinka Roberto zany nga mahasamy teny amin'izao. Jery fotsiny. I base toliara ny dradradraina ny tenen'ny Tinka Roberto tsy hoe saika ataon'zareo tao
saika anao forcé mihitsy rytiniko Roberto iny any Bastoliara dia sy teny zao mihitsy ny tena nanakana tsy nanaiky jusqu'au bout zao manao Bastoliara tsy miteny itinoko ary ny filohan'ny tenim-pirenena mamadika zany ary zany ho vary mada mba andrebirebena ny sain'olona. Raha misy ny tokony hosamborina ohatrandry Ravelonarivo reny centaine de milliards zany nahodikodigny zany olona zany, centaine de milliards fa de izy ny conseil PRRM reny zany tokony hosamborina. Raha misy tokony hosamborina ry ontina realy zany mahazo place tsara ao amin'ny présidence. Zay mahatonga na miteny manomboka aminao aloha ny fiovana fa aza forcena iova le olona fa ny fiovana fantatrao moa zany ny fanovana fantatrao na ny fanavazana fantatrao de ovana teny tsy miteny frantsay intsony fa tokony miteny malagasy de fitafy malagasy de novanao hatramin'ny lamba fotsinao iny mijanona am'le teny miaramila iny anao fa adinao hatramin'ny lamba fotsy. Zay moa zany le fanovana eto. Raha misy tokony olo samborina tatsimo daholo zany ary ny tena realy zany raha misy tokony olo samborina dia maharanty reny zay ny taoko hoe sao de hoe cause avy any atsimo de hodina tsy hita le zavatra nataon'ireny olona reny. Maharanty zany tena olona mpambotra firenena gravy fa de hodina tsy hita fotsiny de raha olodinina riny mamaiky anao. Roberto moa tsy kitianao satria samy avy any atsimo. Zay zany zavatra mba hain'ity fitondrana ty. Rontina realy zany tena anisany andrepaka zany fa avy any atsimo izy de mena place goabanao amin'ny présidence ao. Zay zany zavatra mahagaga amin'ity fitondrana ty. Alohany anenjika olona anankiray anao fataro no manodidina anao ary manomboka aminao koa. Zay natonga nareo rehetra ao mihitsy nareo no tokony miditra any amponja fa tsy ny ankizy mitaky fa ny fanovana tena marina araky ny fanarahana. Manomboka aminareo ao. Io zao ny influenceur zao entina mandeha mitsangatsangana any Russie. Misy influenceur fizy izy ao moa. Hainareo mihitsy le manampim-bava olona satria moa ny olona mbola tsy nandeha tany Russie mba tejery tanàna hitsangatsangana de gatena zany reny mba nidina ny vavany reny. Zay zany sisany farafahaizanareo manakombona ny vavany sy reny le mitabataba foana amin'ny réseaux sociaux. De tambatambazareo entinareo mitsangatsangana any Russie. Enjana le fanavaozana enjana. Hainareo hoe iza moa zaza malagasy tanora tsy te hitsangatsangana ny velany zany fa niriny tanora malagasy zany mba mandeha mitety firenena. Fantanao hoe tsy mantra le gasy tsy manana fahefana mandeha manao vakansa any ivelany na mandeha mitsidika firenena anankiray de lalaovinareo amin'izay. Misy le vola ao misy le vola ao. Zay zany le fanovana zay. Tsy hainareo mihitsy manavaka hoe inona ny priorité tokony atao. Rehefa tsara ny tantana misy asa ao mahazo asa daholo ny tanora afaka mandeha mitsangatsangana. Fa ny anareo entinareo mitsangatsangana elekizy de miverina avy any de mikorosy fanandray ny fiaina sitrany hoe mba nitsangatsangana. Dika tsisy avenira mihitsy zany ny tanora malagasy. Tsisy avenira. Satria zay ny andemenareo ny fanany mba tsy afamiteny am'le fiedina mba asoan'ny firenena. Idinareo ny vavany entinareo mitsangatsangana any Russie. Ity resaka rusiana ty moa zany tena mahagaga mihitsy. Ny ministry Fanisoa tena niteny an'io tsy mila an'io. Andeha anambotry ny arenatsika io, andeha andravandrava ny arenatsika io. Nefa de io na ny ankizy malagasy ary entina mandeha mitsangatsangana any. Na ny garde du corps ny filoham-pirenena raha misy rusiana. Ny filohan'ny assemblée nationale ny filoham-pirenena. Io moa zany de mazava ho azy fa tena tsy matoky. Tsy matokony mpitandro filaminana malagasy reo zany. Manambanimbany ny mpitandro filaminana malagasy mihitsy. Tsisy ilana azy, tsisy rahay. Aleo manafatra rusiana.
nefa ohatrinona nefa ny karaman'ireny olona reny, karaman'ireny Rosiana garde corps zareo reny. Ny karaman'ireny tompoko de mahavoaloha ny karama 50 ny miaramila malagasy, 50 miaramila malagasy zay vao mitovy ny karamany anankiray amin'ireny. Fitiavan-tena zareo, fiarovana ny zareo dia aleon'zareo miditra amin'izay. Sady efa manambany ny mpitandro filaminana malagasy, ohatry ny hoe tsisy zavatra hay, dondrona, atao fitaovana fotsiny. Ny karaman'ireny efa mahavoa karamam-piasa 50 miaramila. Nefa efa nidradradraina teo hoe ambotriny tsy mila Rosiana ozy ny ministry ny Fanirisoa, hanambotra atsika, hitango ny arentsika, ny arenatsika, nefa dia io mbola ampiasaina io ihany. Tena gravy zay zany le fanovana. Ozy hoe diversion fotsiny nanaovana ny Raolodina koa en plus mba andrebirebena saintsika hanadonoantsika an'le action braquage fanafihana nataony miaramila reny, garde corps ny Fanirisoa sy garde corps présidentiel, sy misy kapisady vitsivitsy. Diversion rebrebena any saintsika de mitabataba antsika, tsy efa adintsika sady ve zao, adintsika sady. De mody miteny amin'izay ny président ny Assemblée nationale ary hoe mbola tsy tonga aty ny avy any amin'ny tribunal hanesorana ny humanité. Nasorona hatramin'ny commandant Jimmy, commandant compagnie Tanaville, nasorona satria nisambotra an'ireny, nasorona. Oka aloha fa mbola manao live kely